Ny androany zany dia niarahanay satria raha tsarotsika tamin'ny herintaona lasa ohatr'izao nanao ny teti-bola 9 dia niona tetitsika ary teto izahay nikatitra taminareo mba entina milaza zany fa ny fidivikevitra misy eo aminay reto dia ny fahasarotam-piaronay amin'ny tombontsoa tokoa ho an'ny tanàn'Antananarivo sy ny mponina satria rehefa miresaka teti-bola zany dia teti-bola hoentina manatsara, hoentina manarina, hoentina mamaly ny etaetan'ny mponina ny fotony. Dia tonga eto indraitsika zany amin'izao janoary 7 satria avy nandinika ny teti-bola io zay tsy iverenako intsony rehefa voalazan'izy mirava avy teo fa fitsiny fotsiny hoe ny zavatra kianinay sy toerinay ary tianay ho ahitsy amin'ny zavatra ifandraisana anjara rehetra ataonay sy ny action zay ataonay ho resahako eo rehefa avy eo dia ny hoe tsy manaja voalohany aloha amin'ny fitantanana ny tanàna dia tsy manaja ny lalàna 2014-020 izy efa voalazany Ramatoa Rakotorazafy teo mahakasika ny hoe vanim-potoana tokony hanaovana ny budget io article 75 zany ao anatin'ny 2014-020 io tsy voaady izy io zay zany aloha ny antony voalohany. Faharoa misy article anankiray tena lehibe araky ny fiheveranay azy dia ny article 139 ao anatin'ny 2014-020 dia milaza mazava tsara hoe le budget doit être présenté sous forme de budget programme. Io dia tena nitsikirikinay foana hoe aiza le programmanao raha matoby ny tanàna, inona le tena tianao atao amin'le tanàna Antananarivo. Article 139 tsy voahaja mihitsy zany ao anatin'io 2014-020 io fa ao ananisany lalàna tsy najaina ary mbola tsy nampiarina ihany koa teo amin'ny fitantanana ny tanàna ny article 80 ao anatin'ny 2014-020. Le article 80 dia milaza mazava tsara hoe raha matoby ny tanàna dia didiny lalàna hanao tatitra eo anivony filan-kevitry ny tanàna premier trimestre de l'année, telo volana voalohany amin'ny taona zany. Nandritra ny taona 2014 zay tsy mahafantatra velively mihitsy hoe tamin'ny budget nolanina dia inona tsara le vola tena niditra dia nanaovana inona tsara le izy dia aiza le zavatra vita ho amin'ny mponina dia asiny zay mandinika le budget 2017 zay tsy fantatra akory hoe inona zany ny exercice ny zavatra natao tamin'ny budget 2016. dia io article 80 io lazaiko zany hoe mandidy any Ramatoa ny tanàna hanao tatitra eo anivony filan-kevitry ny tanàna Antananarivo. Tsy tatitra hoe nandeha tany a Paris na za zao lasa filohan'ny VCOI, za ndraiky io zao lasa filohan'ny any, tsy zay tatitra andrasana aminy. Ny tatitra voalaza ny lalàna didiny lalàna tsy maintsy ataony eo anatrihanay mpanolotsaina dia tatitra mahakasika ny zavatra nataony tamin'ny taona 2016. Inona avy ny vitany, inona ny tsy vitany. Vita ve nala mivarotra amoron-dalana ifanenjana ohatran'ny saka sy voalavo io dia raha antsika mahitiovana zany ary tsy vita hatramin'izao. Tsy vita satria tsisy foto-zavatra samazava ametrahana ny mpivarotro. Didiny lalàna andininy fahavalopolo io izy ilaza aminay ihany koa ny hoe ohatrany ahoana ny toe-pahasalamana ara-bola amin'le tanàna Antananarivo. Isaky ny sampan-draharaha sy ny sampan-draharaha miankina amin'ny tanàna Antananarivo. Aka ohatra zany ny direction rehetra, ny service rehetra ary ny miara-miasa amin'ny tanàna ohatran'izy parka dia tokony hanaovana tatitra ara-bola manoloana ny filan-kevitry ny tanàna. Matoa mipetraka io article 80 io dia afaka eritreretina angambana dia tsy tonga lafatra aza hoe mba mame antoka fa misy mangarahara eo amin'ny fitantanana le tanàna ary indrindra mba fantatry le mponina Antananarivo hoe manana repère zany le mponina hoe ay zao zany ny teti-bola isana zao ny vita tamin'io teti-bola io. Ohatra ka ny commune manao an'le résiliation dia mandotro sabe sazo be ny commune amin'izany mbola misarotra be zany zavatra zany. Anisan'ny adihevitra misongadina zany tao anatin'ny fandinianay amin'ny teti-bola 7 ny fangatahanay hoe avereny ray mandeha toloha io erahana miadihevitra ary satria anisan'ny fangatahana ny songadina koa ny hoe kely loatra le 20 isanjato ka tokony ho akarina 70 isanjato. Tsy afaka akarina amin'izao fotsiny anefa zany raha tsy manova sy mikitika le contrat mamaritra ny tanàna Antananarivo amin'izy parka. Dia nangataka an'izany zay dia tsy tena marina zany lazaina taminay fotsiny hoe natsahatra ny extension
na eo ary tsy mazava-ko extension inona moa ty atsahatra ity satria izy efa nanao mandanage mandat d'extension sy niavin-dramatoa Lalo Ravalomanana nerapotin'ny rainy tamin'ny 19 mai 2016 hoe mahazo manao tiany mandat anao manaova extension nareo izy park dia efa nomeny premier adjoint Jean-Gabriel Arisson izy autorisation de procéder à démarquage au sol sy posena horodateur amin'izay faritra nomena azy ho tantanany dia inona no nataony zany fototrafitras zany tsy edinykevitra hoe tsara sa ratsy aloha fa misy zay zavatra zay dia io mandat io ve no atsahatra le extension efa misy io ve no atsahatra sa amin'ny taona fito amby folo sy roa arivo ity koa mantsy dia mbola misy prévision zany hoe hisy extension ho an'izy park sa le extension vao atao no tsy atao dia zava-misy hatreto ary lazako anareo miaina ao anatin'ny manjavozavo sy ny tsy fisiny mangarara mihitsy le tanàna Antananarivo nefa tetobola andresana volita tanàna ny tanàna andresana rehefa nanatona ny PDG an'izy park ako dia mbola tsy nahazo taratasy ara-dalàna izy fanafoanana an'izany extension zany mbola mikorira zany mbola mandeha zany le mandat d'extension azony tamin'ny 19 mai 2016 dia inona ary zany le natsahatra akoatran'izay manjavozavo be ny resaka mahakasika le vola anjaran'ny tanàna tamin'ny taona 2016 dia io efa nanaovako conférence de presse za manokana tamin'ny 2 décembre ary tiako mihitsy milazeto 2 décembre niantso ananasanareo satria tsy tatiko tsony le zavatra fantatro ny conseiller moa samy tany amin'ny asa mandrarahany tany dia tena sokiriko hoe fa inona le marina satria na ray milanja na ray centime raha volam-bahoaka tsy hoekena mihitsy tsy hoekena izao ho ahodikodiny izaniza ao amin'ny Europe-takana ny tanàna Antananarivo ireo dia nahazo an'le rapport mba hitreritinareo le rapport nataon'izy park tamin'ny 11 novembre 2016 tamin'ny 30 décembre vao nizaraina tamin'ny namana zay nanatrika an'le fivoriana tao ity rapport ity nefany dia milaza mazava tsara hoe rehefa menonanay izy park hoe tsy mampidi-bola tsy ilaina sy ny sisa dia ranao tatitra le PDG any hoe ka efa naka 74% aty ngeny commune natao avancé dia mipetraka andriara le fanontanianay hoe nanaovana inona le voatr'inona aloha le vola dia nanaovana inona nangalana azy atsokosoko tany amin'izy park tsy manaja mihitsy nyzany atao hoe comptabilité na gestion en finance publique